Isaorantsika hatrany ilaina ary na ame antsika andro vaovao amin'izao zoma 10 Desambra 2024 zao ary dia manantitra ny arabaombam-pirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja mengy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada arahanao ihany keo amin'ireo tambanjotra serasera maro samihafa izany miara-manonja izany anterina ny arabaombam-pirarintso zany na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina amin'ity fandarana ity toy ny mahazatra moa zany araka ny efa fantantsika dia misy ny famelabelarana, misy ny famakafakana, misy ny fitondrana vaovao maro samihafa ao anatin'ny fandarana izany ka akoatra ny hoe mpisehatra eto amin'ny plateau ny miara-manonja dia eo ihany keo ny solombavambahoaka izay hitondra famakafakana, eo ny mpanao politika ary ao anatin'ny zay rehetrarehetra zay ihany keo no hitondrantsika amin'ny alalan'ny feo na amin'ny alalan'ny sary ny akombavao etsero izay everina fa mila fantatsika ny fisehon-javatra amin'ity fotoana ity izany hoe ny miara-manonja MBS Radio Manda dia mameno ny atao hoe tsy fantatry isika menakavy mitondra ny atao hoe zavatra tsy hitatsika sy tsy heno ny sofintsika eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny fa ny faniriana dia ny hoe mba aharitra hatramin'ny farany isika menakavy maharitra eo amin'ny ora roa mahery eo ny fandarantsika toy ny mahazatra amin'ity indray mitoraka ity fa ankoatran'ny izay ihany koa dia maro ianareo no miteny amin'ny hoe mba tenenao zay satria tena mba manaraka mihitsy an'ity miara-manonja MBS Radio Mada ity fantatra tokoa nareo fa tena manaraka ho an'ny eto antoerana moa zany dia tsy atonona ianareo any Andramasina any amin'iny faritra Atsinanana iny etsy Anjeva ho anareo Manjakandriana, Larby, Ambatomanga sy ny rehetrarehetra iny manaraka an'ity fandaran'ity mihitsy ianareo fantatra zay ianareo ihany koa any amin'ny faritra Atsimo Toliara fantatray fa miondana MBS Radio Mada ianareo amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanarahana ny miara-manonja iny faritry Morondava iny ny faritry Melaka raha ivadika dia Atsinanana dia faritra Atsimo Atsinanana iny farafangana voaresaka matetika tatoato fantatray fa manaraka nareo farafanganao Vohipeno, Manakara sy Manoro dia mianavaratra tonga dia Brickaville amin'ny faritra Analanjorofo iny hatrany Antsiranana manaraka an'izany hoe miara-manonja MBS Radio Mada zany dia mivadika aty andrefana indray aty Nosy dia midina makato Mahajanga fantatray fa manaraka rareo ny any ivela moa zany akoatra ny ao Frantsa zay efa nytany saina matetika teto dia eo ihany koa ny malagasy any Allemagne ny any Liège any Belgique zany dia eo ihany koa ny any Luxembourg misy malagasy any amin'ny Luxembourg any manaraka an'ity miara-manonja ity reny moa zany singana manokana fa maro ianareo no manaraka an'izay fandarana izay no hoe tombolasy sy tombovavy fa raha ny andro aniolo zany dia akoatra ny hoe filazany ny ampiaro ny zon'ny mpanjifa fa aneo ny tsona hoe tena fasairanana manoloana ny tsy fahazakana intsony ny vitipenana amin'izao fotoana zao izy ireo zany dia filazany azy moa dia hoe eo Analakely dia ho hita eo ny ofizotran'ny raharaha amin'ity androany ity fa ny anjaran'ny hainao manjery takantony moa zany dia eo aloha fitondrana famakafakana fa eo ihany keo ny fanolorana ny fivoaran'ny raharaha arakarak'izay toy hoe zavamisy fa amin'ity androany ity ihany keo amin'ity anio ity ihany koa dia fanamariana ny antsoina hoe déclaration universelle de droit de l'homme izany déclaration universelle des droits de l'homme misy ny antsoina hoe andro eran-tany fa ity zany tsy dia izay loatra fa hoe fanamariana ny fanambarana eran-tany ny antsoina hoe zon'olombelona izany journée des droits de l'homme no filaza azy ary 10 Desambra 2024 moa no anio somary azavaina amintsika
kely hoe inona moa no natonga n'ity folo desambra ity fa satria tsy tongatonga ho azy zany io raharaha io fantatsika tsara fa nisy zany ady lehibe faharoa zany zay any farana ny 570 taorianan'izay dia nieritreritra ny firenena izay nivondrona tao anatin'ny hoe fikambanana izay niarahana aloha mbola tsy tena nisy tsara le hoe firenena mikambana na Nations Unies taka fahalalantsika azy amin'izao fotoana izao fa nisy firenena teo amin'ny 7 teo no atao hoe mifandray aloha dia hoe ahoana ny tena hitorana ny izao tontolo izao ty dia nahita izy ireo hoe tena le resaka droit de l'homme tia mila tsy maintsy apetraka mazava tsara dia nivory zany izy ireo dia firenena 7 dia nanao an'izay hoe déclaration universelle des droits de l'homme zay tao à Paris io tao amin'ny palais de Chaillot zany résolution 217A zany mila fantatsika hoe zay no nentim-boan'izy io fa tany aloha be tany eny re olona dia fa nisy ny atao hoe ezaka nametraka an'izany hoe zon'olombelona sy ny droit de l'homme izany izy io moa misy miteny hoe droit de l'homme misy miteny hoe droit humain misy miteny hoe droit de la personne zay filaza azy fa hoe zon'olombelona no aizantsika malagasy azy fa efatra any amin'ny taona 1970 sy 1990 tany Angleterre tany no efa nahatsapa izany antsoina hoe Guillaume III sy Marie II zany fa hoe tena zava-dehibe ity resaka zon'olombelona ity tamin'izany moa dia natsondry zareo hoe Bill of Rights izay no filaza azy amin'ny teny anglisy satria izy ireo zany dia nanjaka tany Angleterre tamin'izany fotoana izany dia nenivoatra fa taty amin'ny 10 Desambra 1770 dia io zany antsoina hoe texte atao hoe niaingan'ny resaka droit de l'homme ary izy io dia nenivoatra natsaraina arakaraka ny vanim-potoana nisy eo zany aty amin'ny taona 1920 zao tsika dia miaina ao anatin'izay inona no tianambara raha vao miteny ianao hoe firenena demokraty vao miteny ianao hoe firenena manaja ny demokrasia dia voafatotra ianao amin'io resaka droit de l'homme io raha iresaka zany tsika hoe Madagasikara raha vao miteny ny mpitondra eto Madagasikara hoe izany repoblika Madagasikara zany dia firenena demokraty manaja ny demokrasia dia voafatotra izay teniny zay izy voafatotra ny atao hoe constitution sy ny fipetrapetraka ny lalàna eto Madagasikara ny mpitondra sy ny vahoaka ao aminy dikan'izay zany dia ny hoe ankoatran'ny fahafantarana ny lalàna dia ny mpitondra amina firenena anankiray dia mila mahafantatra ny zo amin'ny tsipria mihitsy isan-karazany indrindrandrindra ny zo an'ny vahoaka izay hoentany tsy hoe lalàna fotsiny hoe zao ny lalàna dia arao io lalàna io fa etsy an-daniny keo mila fantatra le hoe zon'olombelona ao anatin'izay rehetrarehetra izay no mahatonga ny firenena izay ambony be ny atao hoe ny tany fari-piainany eto ambonin'ny tany raha oharina amin'ny firenenkafa satria fantany ny lalàna izay fampifehezany ao zany fantany ny zon'olombelona dia hainy tsara ny mananjalanja ny fanapahan-kevitra izay raisiny fa ny olana aty amin'ny tany mahantra tompoko dia izao mandeha ila izay raharaha izay eto ny lalàna fampifehezana mazava iny fantatry ny mpitondra iny fantatry ny hoentina iny izay mandika lalàna dia voasazy zay zany ny fomba mpitondrana amin'ny ankapabeny fa le lafin'ny zon'olombelona ato dia ohatran'ny tsy fantatra na hoe modina tsy fantatra nefa mila tena hoe voafe izay rehetrarehetra mba tsy hijabahana rehefa mandray fanapahan-kevitra izany ka ianao zany raha hoe mitondra firenena anankiray mitondra fanjakana na eritseritsy ny hitondra dia ankoatran'ny fahaizanao ny lalàna dia mila fantatrao aloha lay tantarany vahoaka hoentinao mila fantatrao aloha ny tantaran'ny firenenao fa tsy hainao indray ny dia hanova tantara rehefa teoriana ity ka zavatra mbola tsy nisy no tenenina dia mila fantatrao ihany koa izay hoe tontolon'ny droit de l'homme izay na ny zon'olombelona zony vehivavy zony ny ankizy ity zao anankiray fotsiny io zony ny mpanjifa
eo ihany ko ny zo ny mpiasa misy karazana zo be dehibe mihitsy zany a izay a tokony ho fantatra ary mpitondra fanjakana dia tokony afe an'izay sy ahafantatra an'izay ao anaty baiboly eo ane ireo olona be dehibe ny resaka zon'olombelo ao nyaingy hatrany amin'ny saedena hatra ty amin'ny ohatra hoe fantatsika ty amin'ny testamenta vaovao aty be dehibe ny resaka zon'olombelona ao ho Jesosy Kristy hoe tena mampalahelo reto olona efa anarivony reto fa tena tsy mihinan-kanina fa inona misy anao taty mofo dimy sy hazan-drano roa dia eto ty dia mena sakafo ireo olona inona zany fa tsy zon'olombelona indray zany fa inona indray filazana zany zon'olombelona satria nahita an'le olona tsy nihinan-kanina matany ny anoanana ilay antsoina hoe Jesosy Kristy dia mofo dimy sy hazan-drano roa teo dia inona ampiasaina dia voky ny olona zon'olombelona tompoko no dikan'izany iny moa zany atao hoe zava-ranonandro ihany satria mbola hidirantsika lalindalina ny momba an'io rehefa avy eo fa efa tonga eto hifaniry razafy manantany dia miarahaba azy aloha isika dia tondra ihany koa izy ny teny zay hoentineo amin'izao fanomboana izao fa tsy atoloantsika ihany koa fa ny filohan'ny tiako Madagasikara sady filopitarika ny RMDM le manto Marc Ravalomanana ny président Marc Ravalomanana dia ny hatoliara amin'izao fotoana izao zany ary dia arahantsika akaiky ihany koa ny momba an'izay arakaraka ny fatoavan'ny vaovao miaraba anao faniry ndahoary eny ary dia miaraba rena arabe mananjara miaraba ny teknisiantsika miaraba tsika mpieno mpijery marobe izay manaraka anty fandarana mamitsika ity ny fahafolon'ny volana desambra aloha rina zany dia arabaina ny olombelona rehetrarehetra zany eto ambonin'ny tany satria andro iraisam-pirenena izy tia dia makalaza izany ho an'ny eto Madagasikara aloha tsy hitantsika mazava tsara rina hoe inona ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy fa ny zava-misy aloha zany dia nihetsika ataon'ny zon'ny mpanjifa mifanandrify amin'ity daty androany ity zany rehetrarehetra izany ezaka nitondra ny fanadihadiana sy mivaovaontsika fa raha ny fantatsika aloha rina zany amin'izay hoe fionana izay ny atsony ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny vahoaka malagasy izay hoe ny amin'ny kianjany 13 Mey anao fa ny okevitra mahakasika indrindra ny fisondro bidim-piainana amin'izao fotoan'izao zay efa miakatra ambony dia ambony tokoa dia raha ny vaovao aloha zany dia ho avy any atoerana ireo mpitarika rehefa manao ny fandaminana zany satria miezaka ny mba hanaka ny vaovao samihafa moa zany tsika ary ho zarainy zany atao anatin'ny fandaharana ka ny eny Analakely aloha zany dia tsy dia hoe misy dispositif angeza be dia manahoana eo amin'ny fitandrona ny filaminana malalaka ihany eny Analakely ny etsy Mahamasina ihany koa dia malalaka ary eo Mahamasina moa zany no fotoana nomeny ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ho an'ny olo-pirenena rehetra zany hanao izay dia be amin'ny mpilaminana izay dia efa maromaro ny olona tonga eny amin'ny manodidina ny Mahamasina eny amin'izao fotoan'izao misy ny mitandahatra ihany koa avy any anivon'ireo tanàna sy fokontany samihafa izay hiazo ny vatana ny eny Analakely zany fa ho an'ireo izay hanatanteraka izay hoe dibe amin'ny mpilaminana izay dia efa mivondrombondrona etsy Mahamasina avokoa zany raha ny fampitam-baovao voaraintsika ezakitsika rina ny hitondra izany ho an'ny mpiaino sy ny mpanara-baovao rehetra mba ahazo ny vaovao samihafa zany fa dia mbola manasa ireo izay mbola any an-dalana na ny tokantrano araky ny fanasana izay nalefan'izy ireo ny hamonjy izany toerana izany ary hiaraka hanatanteraka an'ity diabe amin'ny mpilaminana ity mbola ho resantsika izay rehefa avy eo fa andray avy hatranotsika ny solomam-bahoaka ny Madagasikara ny député Tontsoa Andriamampandry izay voavidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina amin'izao maraina izao ny anomboantsika azy angambany satria eto moa ny solomam-bahoaka izay voafita ny boriboritany fahaenina dia aleo aloha ny asa sosialy sy ireo asa izay mahazatra azy satria za rehefa voarain'ny mponina le hoe député sosialy eny amin'ny boriboritany fahaenina eny dia maromaro ny zavatra no tanterahina tamin'ny herinandro lasa iny ho an'ny député Tontsoa zany ary mbola mitoky io zany amin'izao andro itenenantsika izao milatsaka ny sary resaka izany asa izay ataon'ny solomam-bahoaka Tontsoa izany marobe raha ohatra ka izay no resantsika fa sady mandefa sary tsika no député Tontsoa koa afaka anazavantsika satria dia
resaka asa lalana, resaka tanimbary marobe indray zany no nraisiny tamin'iny herinandro iny, ary reo ny vahoaka zay manatrika izany. Miaraba ndre matoa solombavom-baoaka aloha dia avy-atrany angamba ny tia fantatra ny olontsika, ny mpijery atsika rehetra hoe taiza sy taiza avy indray député Toto Soa, satria efa mahazatra moa zany karazana lalana, ny tetezana, ny fiosehana tanimbary, ny fanomezana fanampiana ho amin'ny mpivavaka, ny mpanao tafika masina, ny pikabary, ny mpanao fanatanjahantena, ny mpianatra sy ny rehetrarehetra député Toto Soa. De eto indray ianao no mijoro. Miaraba tompoko. Miarabanao Faniry, dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra Tsakanavaka izay mihaino ny miara-manonja androany na eto an-toerana io na ny ivelany, ary isaorana bedabena reo fa mitombo hatrany ny mihaino ty sy mahita mivantana amin'ny télévision ty miara-manonja ty amin'ny MBS, eo koa amin'ny radio zay directa, eo koa ny Facebook sy ny YouTube, dia manaraka daholo ianareo rehetra ary mahaliana anareo ity fandarana ity. Ary ity moa dia sady fanabeazana ity no fampitana fahalalana, no fampitana vaovao, ary zay miara-manonja azy. Ary isaorana itsika rehetra zany manaraka tsy tapaka na eny antsahatsika na mivarotsika na eny am-pandriana na miasa, dia tena hitanay ary renay fa miondana radio nareo, mijery télé, mijery telefona manaraka amin'ny Facebook koa, dia mirary soa atsika rehetra zany amin'izay fanarahana ny miara-manonja izay. Anio dia tsy haiko ny anisy teny fohy Faniry amin'izao andro resam-pirenena ho an'ny zon'olombelona, ary miaraba ny olombelona rehetra tsy Tsakanavaka eran-tany na foty izy. Ya, dia tsy hay ny tserava zany ny vahoaka rehetra, ny olombelona rehetra maneran-tany amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona izao Faniry, na fotsy izy na mainty izy na mangamanga izy na menamena izy na marron izy, dia miaraba ny vahoaka rehetra eran-tany zany amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona izao. Ary na lahy izy na vavy izy dia hiara-baina, na ireo olombelona sembana dia ara-baina koa, na ireo pelaka dia ara-baina fa vahoaka daholo zany ary soantsika olombelona androany dia miaraba antsika rehetra zany ary mirary soantsika ho tahiny tompontsika zany amin'ny didy aman'andraikitra zay santsika ao anatin'izany. Ary eto koa dia ataoko kokoa manokana fa adiny foana izy reto matetika dia ireo mpitsabo Faniry, satria amin'izao Covid zao dia miakatra ary mpitsabo ny tena miasa fatratra mihitsy ary tsy mba hitan'ny sasany, tsy mba hitan'ny mpitondra ny asa izay ataon'ireo mpitsabo ireo dia miaraba zany ny kokoa manokana ho an'ny mpitsabo rehetra eran'ny Madagasikara, ordre des médecins zany ao anatin'izay zay tena hoe miasa, ary ny ordre des médecins eran-tany mihitsy satria tena nisan'ny tena mikitrika sy miasa mafy ary mafoy ny tenany ho an'ny asany mihitsy ry zareo, mafoy ny ainy ho an'ny vady aman-dranany, ho an'ny tanindrazana mihitsy izy ireo ary mankahira anareo zay ary tokony hojerevana manokana zany ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy rehetra eran-tany indrindra fa eto Madagasikara zay tsy misy mpijery. Amaly ny fanontanianao amin'izay Faniry
araka ny mahazatra moa dia tsy maintsy na député de Madagasikara aza ny tenanay a dia tsy maintsy mijery voalohany a ny asa sosialy a sy ny fotodrafitrasa zay nataon'ny tenanay a teny Ambohimanarina dia avy tamin'ity herinandro ty a satria fantatsika fa farafaratsiny ao anatin'ny herinandro dia misy asa sosialy ray tsy maintsy ataon'ny tenanay zany a ao anatin'izay io zao a dia lalana vita pavé ratsy de ratsy io taloha nefa jereo ny atsarany amin'izao fotoana zao a ary zay nandalo teo taloha de miosopotaka ary de malama ary tena hoe tena ratsy de ratsy de ratsy io izy a vita ary io koa tetezana ratsy de ratsy io taloha faniry ary tsy nisy mihitsy ary ny ampahany io a de zany tetezana zany keo dia ny vola manokana no nanamboarana an'izany a tany anosy vavaka io a Ambohimanarina de io hitatsika io zao a de raha miampita am'ry tanàna io zao le olona zay vahoaka be misy ny ao a vahoaka ambany tanàna de miosopotaka anaty rano a de misy maratra mihitsy ao anatin'izay ary misy folaka ary voalaza ny solo tena tao mihitsy zany a fa ny efa nisy maty mihitsy zany a ny zaza tao anatin'izay de io zany ny tenanay a zay miosina trany miaraka amin'ny vahoaka ary efa zatra zay hoe miaino ny vahoaka zay ny tena miosina amin'ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka zany a de asao zany a ny lalana vita zay raitra de raitra ao anatin'izay ary nomena ampitiavana zany a ary ndraiky amin'ny telopolo fokotany ao anatin'ny Ambohimanarina moa zay hita tany renivohitra dia mahazo ny saza azy daholo a akoatriny ny fanampina zay nitenenao zany a na fanampina amin'ny resaka fampianarana io a kit scolaire na fanampina ny rozokulna ny fanampina ny tanora sy ny fanatanjahantena zany a dia raisiny tena didy sy andraikitra daholo zany a na de tsy asan'ny solombavam-bahoaka ary zany dia tsy maintsy eto ny tena zany a tsy maintsy mandray an'izany andraikitra zany a amin'ny maha-olo-pirenena ny tena koa dia manetana ny vahoaka amin'ireny asa be da be zay nataontsika reny isaky ny fokotany eny Ambohimanarina mba hikojakotsika mba hanaja an'izany zany a ary mba mifampitentsika ao anatin'izay eo zao faniry eo kaiky teo a dia vita tsara ny lalana sy ny tetezana fa misy fako raha hitan'ny technicien azafady eo ambany eo amin'ny aniny eo tena misy fako a lalana efa vita fa le fako zany a ao ambadika ao amin'ny aniny zany a tena feno io zao faniry loto a lalana zao efa mba vita tsara tare fa jereo nge le fako misavovona loto makany amin'ny olona de mifofona dia miteraka tsy fahasalamana ndray izy a eo zany dia manetana ary miangavy amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny fokotany ao anosy vavaka asanareo io andraikitrareo io efa mba nandray ndraiky ny solombavam-bahoaka dia mba anjaranareo ndray a mba manala amin'ny fako ary ny fako zao dia asiko teny manokana mihitsy fa vao maika zao misavovona ndray a ny fako zao fa tsy vita amin'ny commune urbaine Antananarivo ntsony a ny manao an'izany de eny amin'ny fokotanay mo faniry eny Ambohimanarina dia betsaka mihitsy zany fako misy avovony zany tsy vita ny commune urbaine Antananarivo ntsony a nefa eo akaiky ny fako de misy popy de ny popy rano moa de efa fantatsika fa tena erany Madagasikara indrindra fa hita Antananarivo de filaram-be am'roa mbe folo alina ny olona am'roa maraina ny milahatra miandry nefa avy eo izy amin'ny firy vo tonga le rano faniry io zany a anisany tena tsy zakan'ny olona mihitsy ary tsy nisy nandritra ny 10 taona faniry zany hoe filarana rano zany tena enjana ny zon'olombelona ty a ary tena rariny ny eniny vahoaka raha mitako ny zony amin'izay izy satria zon'ny olona ny tokony meny mpitondra famatsiana rano ara-dalàna ny olona rano madio ny olona na de mafy atsy ny anantsika tamin'ny repoblika faharoa tamin'ny filaram-bady Amerika fa aty a fa mba nisy vola tamin'izany fa zao a ny fahefa mividy midina vidim-piainana miakatra ny rano nefa faniry de tena filaram-be mihitsy ao anatin'le tena mampalahelo le olona faniry adiny eny ianao adiny fito firy ala firy marina tsy matory fa de miandry an'le rano raha mandeha le rano a de zara fa mandeha ary ranom-potaka rano menamena be no hoan'ny olona ao anatin'le de hoe za hoe efa tsy mpitondra ntsony ny mpitondrantsika amin'izao fotoana zao efa tsy rariny ntsony de hitako ny zon'ny olona resahantsika avy eo de ho hitantsika moa zany ny fandehana tanapolo no eton'ny olona eran-tany de zon'ny olona zany rehefa manao ny mitako ny zon'ny olona de mirotsaka eny an-dalambe tsy fahotana zany tsy fahotana mafaty zany ho resahantsika avy eo zany faniry fa tena tsipy iny ho an'ny mpitondra fanjakana ary tena tsipy ho an'ny manam-panahy
fa hoe tena mijaly ny vahoaka amin'izao a tsisy hoe fitanga min'ny vizy tena miakatra ohatra ny ity nandritran'izay niainana repoblika niainan'izay a tsy nisy filaharana rano ijiro delestage tahaka ity hatram'izay fitondran'izay a ary eo koa ny asa maharitra tsy misy ho an'ny vahoaka voatratra ny delestage misy tsika fa de mijaly vo eo zao tsika de voan'ny delestage sady sasabotage indray le izy tsy fantatra tsony matahotra hoe miakatra eto indray tsika androany a de sabotena izy de nisy fatapahana kely teo tokony eritreritry ny mpitondra ary izay ny isaorana antsika eto amin'ny miara-manonja isaorana ny solombavam-bahoaka mpanohatra isaorana ny société civile maro samihafa sy ny fikambanana hafa zany a mbola mijoro amin'izao fotoana izao a miaro ny mpanjifa sy ny vahoaka malagasy terina moa zany fa iazaky ny ampita zay mety vaovao eny akanjeny-tsika arakaraka n'izay azontsika ny vaovao fa ny namana Christian Tabera ihany koa de hiara-dalàna amintsika rehefa avy eo ary mbola hiresaka ny CNI koa tsika rehefa any aoriana satria dia nanao fanambarana omaly ny eo anivon'ny CNI mikasika an'le hoe tsy fisina doublant zany de ho resahantsika io rehefa avy eo zany rehetrarehetra zany de hoe tazomana antsika zany a hanaraka hatrany ny fandarina zany fa efa nyresaka ny resaka sosialy izo fidinana an-dalambe député Toutsout eo dia ho marika zany adevitra rehetrarehetra zany hoe tena ara-dalàna zany fidinana an-dalambe zany ary rehefa tsy zaka ny vahoaka le izy a dia azo ataony midina an-dalambe ary zay hoe mety ho fipoahana ara-sosialy zay a dia ny faneho-kevitry ny olona ny zava-dehibe de nisy mpitondra amin'izao fotoana izao zay ao anatin'ny gouvernemanta zay mpanao gazety tamin'ny fotoanandro nanao fanadiadiana de nyresaka amin'izany fipoahana ara-sosialy sy fidinana an-dalambe zany izy mikasika indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana mikasika indrindra ny resaka delestage mikasika indrindra amin'ny resaka tsy fananana asa sinsisa ny resahany tao anatin'izay sy ny asa ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny fidinana an-dalambe dia averintsika député Toutsout mba ho tsy aivina sy ho fantatry ny vahoaka izany teny nataona mpanao gazety tamin'ny fotoanandro izany mpamakafaka politika zay tonga manana andraikitra anatin'ny gouvernemanta satria dia ministra izy amin'izao fotoana izao feo tamin'ny taona 17 ity alefantsika ity de samy miaino tsara isika de samy mahafantatra tsika hoe ay ve azo atao tokoa zany de lay androany io zany de verina fa sady tsara toerana no tsara daty ny tsara ora satria mifanindry ihany ko amin'ilay andro raisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona ho alefantsika ny feo an'izany mpanao gazety izay ministra ao anatin'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao dia hiverina eo indray ny tenako sy député Toutsout hitondra fanadiadiana sy famakafakana fo manoloana an'izany zavatra nambaran'ilay tompon'anaikitra teo aloha izany de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidiny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 10 miampy fiakarana vidiny solika de miteraka inflation généralisée ny vary a rehefa 2 arivo eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany ny marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika miteny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale izany ka zay ny nano amafisiko hoe ny fitondram-panjakana nefa tsy mieritreritra mihitsy hoe io fatezeram-bahoaka io nge rehefa tazomina de mitrotry ny tantara ngefa nampianatra antsika an'izany de zay na ny mahatonga ana amin'ny teny foana hoe avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana aty ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanonga-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitranga ny États-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump de zay le teneniko iny sosy ny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika nomeo fahalalahana ny olona haneho hevitra io efa napetraka foana hoe ohatra ny kianjana Ambojatovo zay kianjany demokrasia efa tamin'ny 7 napetraka teo ampesao io ahafahan'ny olona maneho hevitra de tsotra ny anay alao ny mpitandro ny filaminana ikadrie na andeha isécuriser zany an'le toerana ahafahan'ny olona maneho hevitra tsisy risque ana hoe ikorotana zany tsisy risque ana débordement sy ny sisa izany raha mandraina ndraiky ny mpitandro ny filaminana fa le liberté d'expression kosa amiko tokony tsy edikevitra ny fahafahan'ny olona manana azy fa io ange de miteny rehefa tsy mbola avela maneho hevitra foana ny olona manoloana ny maharary
mariazy de tsy andray andraikitra foana le fitondram-panjakana fa ametraka ny inertie na izaozao tsy anao ninino de mipoaka ihany ny sarimbolany amin'ny fotoana anankiray ka isorohana an'izay meo alalana malalaka ny olona anoan'izay faneo-kevitra izay tahaka ny mahatsapa zany le olo hoe tany tsisy fanjakana io de aleony anazy raisiny an-tanany ohatra tokoa nge zao ny raisiny problème na jiro de ny olona tsy maintsy mikoropaka mitady panneau solaire mitady vahaolana zany fa le fanjakana tsy manolotra n'le vahaolana amina besoin vitaux iainan'ny olona tsisy ny rano de manao lava-drano ny olona zany hoe ny olona zany ny voatery substituer zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana mitady an'izay vahaolana izay fa ny fanjakana tsy manome an'le vahaolana resaka insécurité de ny olona tsy maintsy manan-karama gardien kely mametraka barbelé amin'ny fefy manamafy ny hidi-trano hoe zay tokony antohan'ny fitondram-panjakana nefa ny zany hoe sécurité garantie par l'état zany mafanjakana azy de zay tokoa no nahatsapana hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana nge le iainana ankehitriny mimenimenina ny olona fa tsy mamaly le fitondram-panjakana fa ty olona aza mitrangany any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatra ny hoe tsy raharahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao de zay no mahatonga ny olona ohatra ny hoe lasa taritany fanaovana fitsaram-bahoaka lasa mikarakara ny tenany manokana izy hoe aloha raisiny an-tanana le izy fa tsy anonony andraiky ny fitondram-panjakana lasa ohatra ny tany tsisy fanjakana député Tsotso ny rahantsika nieny teo fa ny okevitry ny mpanao gazety tamin'ny fotoanandro mpamakafaka zay mpikambana ao anatin'ny gouvernement tamin'izao fotoana zao ary anisany mitondra teny anatin'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao tena mahazava tsara mihitsiny ny fanazavana ny zava-misy tamin'izany aza ny teneny de hoe roa arivo ny clanvary misy ny délestage ary mikaikaiky ny olona ny tsy fisian'ny fandrimpahalemana ary betsaka ny zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy de nambarany fa tena rehefa tsy avela lalaka ny ny hevitra ny olona de lasa mizaozao manao zay tiany atao le fitondram-panjakana de ny teneny mazava atao anatin'izay hoe fomba ny olona era-tany no manao hevitra tahaky ny tany États-Unis ny raisiny ohatra tamin'izany fotoanandro zany ary tsy midika ho fanonganam-panjakana zany ary tsy navaongana ny Donald Trump ozy izy zany fihetsiketsehana nataony vaoaka tany États-Unis zay saika ho isan'andro zany ary resahany ihany koa zany ny mikasika an'ilay hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana ito satria tsy ahita teny ozy izy le fitondram-panjakana tamin'ny fotoana iny de ohatra n'zany mepira no tamin'iny vanim-potoana ny tenenany iny ny zava-misy amin'izao fotoana zao satria tena ny resaky tsika teto aiza le filohan'ny repoblika aiza le prime ministre iza ny mandray andraikitra amin'izao olona ny rano vahoaka zao marina fefantehiny telo volana lasa zay le filoham-pirenena hoe tsy zaka efa tena mihinantsifina n'le vahoaka fa vao maika le izy memafy efa nisy fihetsehana kartena fokotany tsy latsaky ny valo tao anatin'ny tapabolana fa tsy maheno fitondram-panjakana amin'ny teny ianao zany oetry ny tany tsy misy fanjakana marina amin'izao fotoana zao le olona moa anaty fitondram-panjakana mba miteny ihany ve amin'ilay mpitondra anatin'ny gouvernement te tsy mety ho zavatra ataontsika izao mbola hoso izantsika iny rehefa avy eo député Toditsoa fa manakambary ianao amin'izay de hiverina adevitra mifandraiky amin'izay ihany ray tsika rehefa avy eo député Toditsoa raha zany ohatra n'le madama ministre iny de efa misitry be ny lafaniry reny natao hoe mpitary bato velambava or madama vavanao teo tamin'ny 2017 iny ny vavanao ohatra zany fa zao mivadika lenao angazonao am'izao fotoana zao zany venao natao hoe femme d'état mpanao politika renim-pianakaviana ianao de reny le hoe tsy mena mivadika faniry ao anatin'le izy fa mahay le seza kely io nefa tsy maharitra de mivadika mifanipaka amin'le teniny tamy zany ny teniny tam'izao manana n'iny oronam-peo iny daholy ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana zao ary efa naparitakytsika reny faniry mazava mihitsy ny teniny teo hoe zo no milatsaka andalambe alao ny olona irosaka dalambe rehefa misy zavatra tsy zakany tsy manonga-panjakana zany hoe mirosaka andalambe zany meo an'ireo vahoaka ireo ny kanjany démocratie ny olona tsy inona mijaly nefa vao maika ny olona pire fois 2 fois 3 fois 5 fois 10 ny teo aloha ny fahorian'ny olona sy ny fanitran'olona amin'izao fotoana izao
de ory madama ianao fa tsy menatra ianao mba ministra ihany zavatra teneninao de ivadianao to am'izao fotoana zao efa petabe zavatra tsy nataonao skandalina zay nataonao de mbola reny ve no teninao am'izao fotoana zao hitantsika eo zany fa ny zony mpanjifa eto Madagasikara de io mba maneho tsy fahafaliany ny olona ary io faniry salamy fotaka ange hoe manana fataoko rehefa vao gejainao io vao maika miporisaka daholo zavatra rehetra mitady lalana daholo ary oke tsy atanarivo ihany no tezitra e sy tsy faly aminareo e fa Madagasikara ray manontolo mihitsy e satria vao maika ny olona me mahatra mefadiranoofana nefa be da be ny zavatra fampanetana nataonareo ny teny izy teo hoe liberté d'expression ny olona vao miteny na vao milahatra ny dalambe de samborona ka de kadraina nga vitan'izany ny fiainana boribory nkeny tany ary ny comité international efa manaraka ny eo akaiky faniry ny zava-mitranga eto amintsika indrindra amin'izao andro isam-pirenena ho an'ny zon'olombelona izao ary io nge araky ny vao maika hoe anagejaina an'io faniry vao maika io lasa ho ary tsy tafatsony io am'izao fotoana zao tokony ahiratra nareo mpitondra am'izao fotoana zao tokony ahiaino ianareo tokony manaiky hoe tena diso izahay e mifona amin'ny vahoaka hoe tena diso mandaloha amin'ny vahoaka de atsopazo ny gao hoe tsy vitany antsony ty ry vahoaka malagasy a efa tieritaona ngiga anareo ny teo hoe zavatra tenenareo tadidin'ny olona daholy reny ny orona tsary zavatra ataonareo fa mifanipaka ny zavatra teneninareo ny zava-bita tsy misy tsy mandeha arak'izay tokony ho izy le zo fototra mimena ny vahoaka le besoin vitaux izy izy teo aiza le besoin vitaux zany sao de tsy hainao aiza ny sakafo hoan'ny olona tsy misy ny rano nosotron'ny olona ilarana mijaly ny olona ny fanabeazana ny fitsaboana or madama tena tafa ohatra le izy a de rehefa eo ve enao de tena ivadianao daholo ny olona rehetrarehetra miova ny langage ary tsy tetery rehefa anaty gouvernement sady mpanao gazety ao ngainao io foana e avery foana zay alakalaka amin'ny fiainana ao anatin'izy fa tena mahatezitra amin'ny vahoaka reny a ary tsy tezitra amin'ingy ry faniry akoatra ny zavatra efa nataony teo aloha zay fatapoko fatapirenena vao maika ndray iny am'izao fotoana zao a de mbola say ihany inona tsy tena de hoe tsy hitako zay tsy analana ina hatramin'izao faniry tokony ina nge zany iny raha matoa iny mandresy lahatra an'le ministre ny polisy sy le préfet hoe aza manao an'io nareo fa faneho-kevitra mazava io ary tsy voatery ho fanonganam-panjakana nefa nylaza le mpiano zomom-panjifa fa zay tompoko tsy manonga-panjakana fa ilahatra mpilamina ary ao anatin'le hoe andro raisam-pirenena sa tsy mifampiainy le mpiambana ny gouvernement de zay mihitsy de nana zava misy le mpitarika an'le le miaro ny mpanjifa maly tapahandra matahotra